Zaza maherin'ny roanjato no vita famorana tamin'ny hetsiky ny fikambanana andro fanabeazana sy fanarenana mirindra nandritra ny iray volana izay. Hetsika natao indrindra hanampiana ireo manana fahasarana no natao raha ny nambaran'ny filompanorina ny fikambanana no sady solombavam-bahoaka ny ambodiporitany fahaenina Rahersovolola Victorine. Isan'ny hetsika fanao hatramin'ny niforoana ny fikambanana nandritra ny 5 taona izao ny famorana toy izao. Fa akoatr'izay dia miahy ireo tanora ara-panatanjahantena ihany koa ny député Vololona. Toy izany ihany koa ny fanohanana ara-tsakafo ireo zaza marefo manerana ny fokontany 2030 eny amin'ny boriboritany fahaenina. Anisan'ny tena nampiavaka ny famoran-javatra be tamin'ny eto dia ny fampiarahana fizaham-pahasalamana maimaim-poana natao ho an'ny rehetra izany na ny ankizy na ny lehibe dia salama rehetra. Dia misy ny fanafody maimaim-poana dia omena izao mifanaraka amin'ny aretina izay mahazo azy. Misy ny fanomezana sakafo maimaim-poana ny zaza sahirana sy ny tsy ampy lanja zaza marefo dia mbola misy fokontany hanaovana izany dia misy hetsika hafa-ndray ataonay aorianan'izay. Dia ny alphabétisation ny fampianarana ny ankizy mamaky teny sy manoratra ireo zaza zanaka ambombanarina izay tsy mba afaka mankany sekoly akory tsy mahavita na dia hoe ny saram-pianarana eny amin'ny sekolim-panjakana. Dia misy any amin'ny enimpolo menada izy ireo ampianarinay sy beazina ao amin'ny centre no ONG famia ao Ambohimanarina. Ho avy moa izany ity izao ny fetin'ny 9 jona dia misy fanomezana omenay ny ankizy zanaka Ambohimanarina.